Falomerabantsika tsirairay avy-indray amin'ity talata fa 7 amby roapolo volana febroary ity a. Misaotra an'Andriamanitra trantsika satria mbola nomeny tompon'andro, omeny fitahiny, omeny fahasoavany ary raiso zava-dehibe mandrakariva izany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. I Andriamanitra tsara indrisan-danitra mbola velom-pisaorana anao izay mbola menao tombon'andro indray ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Mangataka aminao mba hamoa zavatsoa anatinay ary koa tenao izay ho raisinay anio any atondra anay hatanjaka ara-pinoana ny aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mazotoa mampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anao. Nalaina amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy fahafolo sy ny faraika amby folo. Aminaran'i Jesosy manao hoe ary amin'izany dia mazotoa kokoa ry rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao an'izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Amen. Misy fiantohanaina izay atolotra antsika eto izay manome toko fa hanana ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Asaiko ianao andinika ny ireo tenin'ny apôstôly Petera ireo izay misy fahendrena sy fahalalana ao amin'ny fehezan-kevitra tsirairay amin'ny alalan'ny fifikirantsika amin'ilay mpanome fiainana izay nahafoy ny aino antsika no andraisantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Sika tsirairay avy no manapaka an'izay ho anjarantsika mandrakizay ary miankina tanteraka amintsika ny fahazahoantsika ny fiainana mandrakizay na tsy. Hiainantsika ve ireo lesona izay omena ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ilay boky ndesina lehiben'i Kristy. Io ny boky tena manan-danja ambony indrindra manko, kanefa voarakitra amin'ny fomba tsotra indrindra ary mora takarina indrindra amin'ny boky rehetra nosoratana fanabeazana ny olona hitondra tena tsara, na amin'ny fomba fiteny io, na amin'ny fomba fanao io, na amin'ny fihetsem-po. Io irery ihany no boky izay hanomana ny olombelona ho amin'ilay fiainana izay mifamatra amin'Andriamanitra ary izay olona mandinika an'izany teny izany isan'andro ihany no mendrika indray ny mari-pahaizana azahoany manabe sy manofana ny ankizy ho amin'ny fianarana ambony kokoa, ka ho satroana satrom-boninahitra toy ny mpandresy be voninahitra. I Kristy Jesosy irery no hanim-pitsara ny olona, na mendrika ny handray ny fiainana mandrakizay izy na tsy, misokatra ho an'ireo mpianatra Jesosy manetry tena, malemy fanahy, tsy miavonam-po ny vavadin'ny tanàna masina. Dia ireo izay nianatra tsara ny lesona nomena azy sy nandray ny fiantohanaina avy aminy ary mamolavola toetra izay mitovy amin'ny toetran'Andriamanitra. Rehefa avotana hiala amin'ny tany ireo voavonjy dia hosokafana ho anao ny tanànan'Andriamanitra. Dia asiana lokanga eo an-tanànao ary hananatra ny feonao ianao hanao hira fiderana ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry izay nahatonga anao ho piray amin'ny fomban'Andriamanitra sy nanome anao lova mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sorona lehibe izay nataony. Dia aoka anie ianao irina indrindra mba hazoto hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anao ary ny fanahy masin'Andriamanitra anie hanampy anao hanatanteraka an'ireo hiraka izay ampanaovan'ny Tompo antsika, mampiasa ihany koa ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny Kristy antsika ka ho fifaliana ho anao ny miara-miasa mitafika ny lanitra ka haharitra hatramin'ny farany anie amin'ny asa izay hiandreketana anao ka hitondra vokatra, hitondra fanahy ho vonjena eo amin'ny Tompo. Amen. Iranay tsara indrindra sy ny danitro mbola velom-pisaorana anao izay noho ny amin'izany teninao izany. Tompo atao mandrakariva izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba ho tia mandinika sy mamakafaka ny Baiboly satria ao no ahitanay fiainana, ao ny fahamarinana ary ao ihany koa nazahoanay hery miatrika ny ady rehetra
izay atrehana eto amin'ity tany ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.